Apokalipsy toko voalohany andininy fahavalo mbola ao ihany tsika le manao hoe izao no alfa omega hoy ny Tompo Andriamanitra, ilay ankehitriny sy taloha ary ny ho avy dia tsy toa. Ny ankehitriny taloha ary ny ho avy, le nambarantsika omaly ny lasa, ny ankehitriny ary ny ho avy. Hitantsika ny hoe ny lasa, Andriamanitra mamela ireo lasa ratsika. Fa fantanina mipetraka dia zao manahoana ny ankehitrinintsika. Misy olona riavako mijery ny lasa izy, ny lasany dia malahelo, mitanondrika izy, malahelo ny lasany. Ary raha ampijerena anazy kosa nefa ny ho avy, ny ampitso, dia misy izy matahotra, mangovotra, mijery izany ho avy izany. Ka izao hoe aza efa zay aloha ny lasa ao ka lasa omba lasa, ary aza mieritreritra ny ampitso alohany, fa izao ankehitriny resaka eto ankehitriny. Manahoana ny ankehitrininao? Misaotra an'Andriamanitra fa mbola velonaina ianao ry havako. Misaotra an'Andriamanitra isika fa mbola afaka mihetsiketsika. Jereo mihetsiketsika isika mbola velonaina. Misy anie zao efa fatoran'ny fandriana, sanatrian'izany any amin'ny hopitaly. Misaotra an'Andriamanitra fa mbola manana trano ialofany ianao. Izany ny ankehitrininao, fa misy anefa tsy manana trano ialofany. Misaotra an'Andriamanitra fa isan'andro ianao mbola manana sakafo hohanina. Ankehitrinitsika izany ry havako malala isany. Ary mbola afaka manana fomity ianao. Misy tanora anie tsy te hity intsony, mbola afaka misafidy ihany koa ianao amin'izao ankehitriny izao. Raha tsorina dia mbola misy azo antenaina ny aminao. Ry havana malala, ho antsika rehetra izay meny eto, inona no tokony ataontsika amin'izao ankehitriny izao? Afaka manao fiaingana vaovao ianao. Korinthiana faharoa toko fahadimy andininy fahafito ambin'ny folo dia manao hoe raha misy olona ao amin'ny Kristy dia olona vaovao izy. Raha misy olona ao amin'ny Kristy dia olona vaovao izy. Raha azonao atao hoy ny Romanina toko faharoa ambin'ny folo andininy valo ambin'ny folo dia ataovy izay havananareo amin'ny olona rehetra. Amin'ity ankehitrininao ity dia izao azonao atao ny mamitrana fihavanana indray, ny amin'ny manodidina anao, ny amin'ireo mpiara-monina aminao, ny amin'ireo havanao izay eo akaikinao eo. Ry havako malala isany, ankehitrinintsika zao ataovy izay havananao amin'Andriamanitra, ary indrindra amin'ny olona rehetra. Azonao atao ny manao dingana vaovao, dingana eo amin'ny fianarana, dingana eo amin'ny fifandraisana ao an-tokantrano, dingana amin'ny talenta izay anananao, ary dingana amin'ny fampoana izay mety anananao. Ka noho izany, aza vela andalo fotsiny ny ankehitrininao, fa andao hanao fiaingana vaovao. Hivavaka isika mba hananatsika izany fiaingana vaovao izany miaraka amin'Andriamanitra. Hivavakantsika. Ta io reto mpanatrika reto ray malala amin'izao ankehitriny izao mba ho fenonao fahasoavana avy aminao, ary hanana fiaingana vaovao isan'andro isan'andro. Dia fahasoavana ho ampy-mizara eo amin'izy ireo isaoranay ny soa rehetra izay efa nomenao anay, ary nonay fa hifikitra mandrakariva aminao izay amin'ny anaran'i Kristy. Amen.